sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbala tsara atsika jiaby agny an-tokantrano agny izay afaka mitandregny izao fandaharagna manokana izao sy izao fampitagna mivantagna izao. Ankafaliagna tokoa no iarabagna atsika rehetra efa nisy ihany manodinidinika izay efa navotra atsika nomaly Monseigneur Archevêque ke mbola ankafaliagna indray no entinay miarabanao tonga soa eto agnivinay amin'izao fotoagna izao. Omaly atsika Monseigneur namelabelatra ny lohahevitry ny hoe ny mahamartira ny Lucien Botovasoa olon-tsambatra dia amin'izao andro anio izao araka ny thème izay efa nambarantsika tamin'ny EOV jiaby sy ny mpitandregny ty radio mamitsika ity dia ny hoe Ramose Lucien Botovasoa olon-tsambatra modeliny mpivavaka, zany hoe olon'ny finoana, olon'ny fitiavana, olon'ny fanantenana. Fagnontaniagna avy hatrany Monseigneur Archevêque no apetraka ny aminao, ino ma modèle ny Lucien Botovasoa amin'izao andro sarotro idiavintsika izao. Ankafaliana tokoa no iarabana antsika ziaby, olo raika ziaby amin'ny alalan'izao fandaharana manokana izao ao anatin'izao tridium iomanantsika akaiky dia akaiky ny fankalazana ny Lucien Botovasoa zay miavaka tokoa isika satria amin'ity taon'ity ihany koa amin'io daty io koa no feno 12 taona ny radio ka sady miarahaba ny radio isika zao no mandalina ny finoansika ary zay raha teo moa ny tanjona tratrarina amin'ny radio ka omaly sika namakafaka ny martiry any Lucien Botovasoa olo-sambatra. Sarangamba no manamarika eto asa raha nylazaiko zay omaly fa ny fibebahany mpanjaka Simeon no nahatonga ny olona rehetra fandrindra ny eveka tamin'izay fotoana izay ary ny ireo pretra nanomboka ny fanadihadiana mikasika ny fiainany Lucien Botovasoa tamin'ny 480 no natao batemy i Simeon fa i Simeon io zany lay mpanjaka nampamono any Lucien Botovasoa ka rehefa tatiorina dia narary mafy izy dia nasiaro lay teny nataony Lucien Botovasoa alohan'izy
andeha hovonoana hoeo akaikinao mandrakariva aho ka hivavako anao ka rehefa mibebaka ianao dia hiada-pinaritra ny fiainanao satria taty oriana dia nanjary olona masika be sy azo atonina i Simeono ilay mpanjaka zany ary dia natokana trano izy ka tamin'izay izy no nangataka atao batemy nangataka hovangina pretra ka pretra vahiny voasendra tonga missionnaire voatonga Vincent Carme tamin'izay teny amin'ny lalany Ambohimanarivo no nansony olona ka nanontany le olona sasany fanena taminy hoe hoay zay anao mon père ho ao amin'ny Simeono zao aho fa mangataka mon père izy aza mandeha any ianao mon père fa maty ny olona io anao raha midimiditra ao ka izy no mianso mon père ka noho zany tsy maintsy mandeha aho mon père mbola mianatra teny malagasy i père Vincent Carme tamin'izay ary dia niditra tao izy dia ny nanambara ny momba ny fiainany tamin'ny mon père i Simeono fa ny tena zavatra asongadina zany dia naveriny Simeono tanteraka ny tenin'ny Lucien Botovasoa ary raha natao batemy izy dia mevamevana ny fiainany ary tao anatin'ny fiadanana izy no maty ary io tantarany Simeono io zany no nanomboan'ny fanadihadiana rehetrarehetra mikasika ny fiainany i Lucien Botovasoa zany hoe ny fiainam-panahiny satria ny mamartiry azy sy hoe tamin'iny andro iny ihany no natonga azy ho martiry fa efa nisy fiomanana taona maro ka nampisehivina zay mba azahosika ny tena fiainam-panahiny Lucien Botovasoa ka nanomana azy hiatrika n'izay mahamartiry izay ka raha fitinina zany dia mifanaraka tokoa amin'ilay taratasy pastoraly faha-8 zay nolazaisika fa raha tianao départ vaovao isika nouveau départ dia sy maintsy miainga amin'ny fiovampenitra mahery vaika amin'ny fitondran-tena ka aokary asongaditsika ataosika raisitsika ny fiainan'ny Lucien Botovasoa tadiditsika ngamba satria naverimberina matetika tamintsika fa indrindra amin'izao moa misy manao ny tantarany sika dia ny mpianatra nahita ny Lucien Botovasoa niova ny fitafiany ka nanontany hoe nanenona niova ny akanjonao ramose ka tamin'izay indrindra izy nilaza hoe zaho aho vao mahafantatra mahalala ny Kristy ary hitako aza fa efa tara loatra ka niova tanteraka ny fiainany Lucien Botovasoa teo ary dia fiainam-panahy fiainan'ny vita batemy fiainan'ny olom-pinoana fiainan'ny olona mpanantenana olom-pitiavana ary io no tiany papa antraterina amintsika ary io no ambara amintsika koa amin'ny alalan'ilay taratasy pastoral faha-8 na horendrika isika satria samy mandeha samy mitady tamin'ny fanapotika na ho tafita satria mifampisimbana mifanasoa mikasaka ny soa iombonana tandremana efa hoy mipapa so efa tara sika ka izay indrindra ho antsika mpiaino ava malala rafitinina ny fiainam-panahiny Lucien Botovasoa dia vokatry n'izay safidy nataon'izay hoe i Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ka ao amin'ny Kristy nazahoana ny fiadanana ka nivelona tanteraka ny maha-olom-pinoana azy izy maha-olom-panantenana azy maha-olona mpitiavana azy olom-pinoana izy satria nametraka misy ny anjara toeran'ny fivavahana ho an'ireo nanadiady dia sapa fa olona tia vavaka i Lucien Botovasoa satria ny finoana zany velomin'ny vavaka ary ny vavaka mamelona ny finoana ny olona mahafantatra ny Lucien Botovasoa dia sy miala chapelet Lucien Botovasoa ary dia nilazain'ireo mpianatra ny olona manodidina azy dia
raha mise be pikopiko zany hoe io pikopiko io voany zavatra any amin'ny atsimoasinanana any amin'ny faritry ny voapeny ka io no anaovana chapelet satria n'le chapelet hitasika io any andafy sarotry ny atongavany aty amintsika ka i Lucien Botovoasoa misy no namboatra chapelet ary de nizarany zany ary ny tena mampiavaka azy rehefa mandeha izy ka mahita olona na mpivavaka izy andao hiaraka anao chapelet sy be resaka izy zany fa resaka vavaka ary zay koa naminahavariana ny olona tao amin'ny Lucien Botovoasoa rehefa miteny izy de tena toteny satria sy be teny ary nampiavaka azy tamin'ny fampianarana nefa de be sikisika izy sy hoe olona mora tezitra fa ny teny ambarany dia mahafolakevitra ka izay entamin'ny fanahy masina ny famangina ny sakramenta masina dia izy no manokatra ny eglizy ary izy no manidy ny eglizy ary de tadiditsika moa lay lazain'ireo nanodidina azy hoe lay lamesa farany lay finoana zany finoana ny velomany de iny moa mbola nilazaitsika koa tamin'ny fampianarana omaly hoe lay maserana ny tany azy hoe sy manenina ve anao zao raha miseto zay anao nanao pretra de nilazainy hoe ianareo anie ka indraindray fosiny mizoro mandeha mamangy any an-tanàna any fa izahay mizoro marainy sy ariva ho vavolombelona any an-tanàna any olony fahamarinana koa i Lucien Botovoasoa ary de aisika ny tantaran'izay sy afaka ivalaparana moa ny fotoana ary olom-panantenana izy na de efa ovonona aza izy dia nilaza tamin'ireo zay amono azy hoe enitsika omaly mamelany eloko izy ireo fa sy fantany izay atao tena mivelona an'izay maha-olom-panantenana zay izy na de ao anatin'ny fahoriana azy ao anatin'ny fahakiviana maro ny zavatra mifaomaofao na ny fifandraisany tamin'ny vadiny aza tadiditsika ny vadiny tena niady azy satria noeveriny ny vadiny fa nyvarimbarina tanatin'ny fivavahana izy fa sy mikarakara ny fianakaviana nambarany tamin'izay fotoana izay fa na de anana vola mameno an'ity trano ty aza isika dia hitondra sika ho aiza izay fa ny fivavahana mitondra sika any amin'ny fiainana tena izy ary olony fitiavana Lucien Botovoasoa satria karakara ny olona amin'ny fahatrana sy mba fitiavana ambava fosiny na miteny fosiny ny azy fa ny ainany ary dia nafoy ho an'ny mahantra izy ary nyendriny be lay nikarakara azy no nampianatra n'izay satria endriny be dia nafoy amin'ireo manodidina azy ka nampianatra ny olona rehetrarehetra anana an'izay fahafoizana izay izy ary de ny fahafoizana faratampony tahaka ny nataony any Jesoa de nafoy ny rany izy anambarany an'izay Jesoa fitiavana izay ary ny raha latsakany no ny nahatonga ny simoka ka nampivelatra ny finoana eto amin'ny faritra misy azy ary dia tamin'izay fotoana zay koa no fantatra fa de nilazain'ny olona hoe namono olo marina isika ary de maro ny fomba ny zan'ireo manodidina mba ho afaka izay eritreritra satria noeveriny zareo fa fanozonana tamin'izany fotoana izany ao nisy ny famonoana omby sy ny sisa nefa sy nampiovana ninona fa raha tonga ny fotoana nanaovana fanadiadiana mikasika ny Lucien Botovoasoa fankalazana an'izay fotoana namonoana azy zay ka tonga teo ny olona rehetrarehetra ka nanao eukaristia dia niova ny fiainana ao amin'iny faritra iny zay faritra zay noeverina fa voaozina fa namono olo-marina matetika moa fisainasika zay fa ny tia nambara amin'izay rehetra zay dia mpampiavana koa i Lucien Botovoasoa zay no ny afantaran'olona azy ka raha fitinina zany de ilay voalaza ao amin'ny taratasy pastoral fahavalo dia izy no ny aina an'ireo voafaritra ao amin'io taratasy pastoraly io amin'ny pejy faharoa ka hatramin'ny fahatelo zany hoe olony finoana olony fanantenana
olony fitiavana isika ka na de eo aza izao fotoana sarotra diavisika izao dia afaka miatrika an'izany sika ary i Lucien Botovoasoa olo sambatra modely ho ansika zay raha fitinina fa na ho resana ety mandritra ny alina manontolo aza sy ny atoandro manontolo dia mbola misy azo resana fa aleo koa angamba anao mametraka fanontaniana frera fa anao zao no misy olony maro amin'izao resadresaka ataosika zao. Iaho Monseigneur Archevêque mankasitrika tokoa amin'igny fagnazavagna igny satria i Lucien Botovoasoa olony sambatra dia modely sy mpivavaka ho antsika amin'izao andro sarotra diavintsika izao. Maromaro moa ny fagnazavagnanao teo Monseigneur, ny niveliberarinao hoe ny maha-olony fitiavana, olony finoana, olony fanantenana ny Lucien Botovoasoa. Dia nampifandraisinao tamin'ny alalan'izao fiainagnantsika izao amin'izao fotoana sarotra izao. Dia Monseigneur, mbola faly ndraiky zahay ny mametraka ny fanontaniana hoe aiza ho aiza i Monseigneur ny conviction tanteraka amin'ny hafaliana amin'ny Lucien Botovoasoa. Ataoko fa mijery antsika izy amin'izao fotoana izao ary mivavaka ho antsika ralany, zanany izay mbola eto amin'ity tany fandalovana ity. Ny fanontaniana mivantoka Monseigneur, moa ve i Lucien Botovoasoa dia nanana fagniriana ny hivavaka ho antsika zanany amin'izao andro sarotra izao, satria maromaro ma ny zavatra mpanjaka amin'ny atreny tamin'izay fotoana ary ny vivolana izy teo hoe hivavaka ho anao aho ary eo agnilanao mandrikariva tamin'ilay mpanjaka Simeony. Ya, moa ve nanana eritreritra izy Monseigneur amin'izao andro sarotra diavintsika izao hoe ho isy ity valina retina ity? Ny zay aloha sarotra amiko frera ny amaly azy satria raha ny famakafakana momba ny tantara-piainany Lucien Botovoasoa sisy hoe faminaniana fa hiatrika zao valana retina izao sika fa ny zava-misy dia tao anatin'ny fotoana sarotra izy no novonoina natao martiry ary dia nampanantena tamin'ny fiainakaviana sy ireo nanodidina fa ho faty izy ary nylazainy misy aza raha ny aiko no ahavotra ny olona maro aza matahotra vonoy aho, teny nataon'izay zany hoe izy zany vonina nanolotra ny tenany ho an'ny fanomzenany be sy ny maro. Marina tsy hoe mitovy amin'ny Kristy fa natoky ny fitiavan'ny Kristy izy ary zay fitiavana zay olony fitiavana izy ka izay no azo lazaina zany ka fa matoky sika fa mivavaka ho ansika izy ary sy hoe ny anisan'ny famantarana amin'izany moa ireo zavatra miseho ohatra zao misy marary dia sy hoe mivavaka amin'ny Lucien Botovoasoa fa no ny fivavahan'ny Lucien Botovoasoa an'ilay marary dia sitrana ary zany no anaovasika ny asivininany sy hoe sanatria averiko n'izay so dia sanatria manana eritreritra an'izay sika mivavaka amin'ny Lucien Botovoasoa raha izay dia manompo sampy sika ary sy izay ny nampianarin'ny Lucien Botovoasoa fa ola raika ho aminy sika ary zay ny fanekempinoana ataosika miombona amin'ny olo-masina ka anisan'ireo olo-masina i Lucien Botovoasoa ka mivavaka ho asika ireo olo-masina tahaka izany masiny Marie, masinday Josefa, i Victoire Somanarivo ka mivavaka ho asika zao zay maha olo raika asika ziaby ka fianakavian'Andriamanitra ka mivavaka ho asika izy ary dia zay no mampisy hoe nahazo fahasoavana tamin'ny Lucien Botovoasoa aho satria nivavaka izy dia misy sitrana. Dia amin'ny boky misy ny tantaran'ny Lucien Botovoasoa dia misy ny tantara zany fahasoavana noresin'izany ary mbola misy zany hatramin'izao ary zay indrindra no ampirisina amintsika mba hiombona amin'olo-masina ka raha misy fahasoavana aza misalasala manoratra satria hoentina anampiana an'ireo manadiady mikasika ny fiainan'ny Lucien Botovoasoa satria maniry dia maniry sika mba
olo masina izy ary zay no amaranasika n'lay vavaka asivininandro zay ataosika indrindra afaindrindra am'izao atelona masina izao. Mankasitrika mankateligny monseigneur amin'izay ny fagnazavana izegny koa magnasanao fagnajana ndraiky monseigneur ny ivahiny eto amin'ny radiofagniry amin'ny ampitso amin'ny amelobelaratsika ny loahevitra hoe ny fiainany Lucien Botovoasoa sy ny toe-panahy ny iainany monseigneur izy le ray mpianakaviana tahaka ny Masinda Joseph koa mankasitrika anao monseigneur nagneky ny vahiny teto amin'ny radiofagniry ary manao rasa volmatsisa alohan'ny sarasika tokoa ao anatin'izao atelona zao iombom-bavaka tokoa isika miaraka amin'ny Lucien Botovoasoa mba horesy ity fahavalo mandoza ty. Nisy fahavalo nanapotika ny firenesika tamin'ny 47 miverina izany amin'ny alalan'ity korontana virus ty ka enganie mba horesy ity fahavalo sy hita maso ty korontana virus ty iaraka amin'ny Lucien Botovoasoa ary sika eo tao-pamaranana an'izao resadresaka izao. Zao mino an'Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra nahary ny lanitra sy ny tany. Zao mino an' Jesoa Kristy zanany tokany tompontsika nofirony ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nizaly fa Pôsy Pilaty nofasiana tamin'ny hazo fizaliana maty de naleva nidina tany ambanin'ny tany nisangako velona tamin'ny andro fahatelo niakatra ny an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra ary any izy mbola ho avy isara ny velona sy ny maty. Izao mino ny fanahy masina ny eglizy masina katolika ny fiombonan'olo masina ny fanalana ny ota ny sanganany vatasika ho velona ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Iara ivavaka arsika ry Andriamanitra rainay eo ravo izahay fianakavianao fa nampafantarinao ny fitiavanao tamin'ny alalan'i Jesoa zanakao entaniny fanahinao masina izahay ka mitalaho aminao mpieny vavaka tokoa ianao ka nampibaribarinao taminay vahoakanao ny voninahitrao tamin'ny fanambarana any Lucien Botovoasoa ho anisan'ireo olo sambatra izahay ankehitriny fa mananao modely sy mpivavaka nasehony tamin'ny fiainana feno fanetretena ny fitiavany an' Jesoa azaina ao amin'ny Eukaristia masina sy amin'ireo mahantra ny fanena taminy isan'andro sy nisaraka tamin'izany koa ny fanazan'ny lalina any masin'ny Maria mahatalanjona ny fitiavan'ny Eglizy sy ny sekoly katolika ohatra velona ho any rehetra izy amin'ny fanazana lalina ny fiainam-pianakaviana sy ny fivelomana ny toe-panahin'ireo fikambanana masina nisy azy. Mahavarina ny fifikirany tamin'ny finoana ka natonga azy nanolotra ny aina ho famonjenany maha ampibaribario hatrany ny voninahitra ray ka ho sitrakao ny anandratra ny Lucien Botovoasoa ho anisan'ireo olo masina vahoakanao marobe manompo anao sy tapaka ny an-danitra. Mpahomeo anay ary no ny vavaka ataony izao fangatana aminao izao ho resy eny ety arety mandoza ity ka hiada-pinaritra ny vahoakanao. Matoky anao zay ray satria Andriamanitra fitiava sy be famindrapo ianao ary maefa ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy zokinay sady tomponay no angatana izany. Rainay any an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao ho tanteraka neny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio ny anay isan'andro avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao rasy taminay aza avelanao azy ny fotoaman-drasy zahay fa manafanay amin'ny rasy. Amen. Arahaba ry Maria fenao soavana ny tompo aminao nosoavana ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavana Jesosy nateraky ny kibinao. Masin'ny Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro afatesanay. Amen. Voninahitra ny eo any ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.
fo masiny Jesoa, Mamindrafo aminay. fo madiny Maria, Mivavao anay. masinday Josefa, Mivavao anareo olo masina rehetra any an-danitra, Mivavao masinday Jacques Berthieu, Mivavao Victoire Somanarivo olo sambatra, Mivavao anay. Jean Bezim olo sambatra, Mivavao anay. Frère Rafringa olo sambatra, Mivavao anay. Lucien Boutvoiseau olo sambatra, Mivavao anay. Lucien Boutvoiseau olo sambatra, Mivavao anay. Lucien Boutvoiseau olo sambatra, Mivavao anay. Anjely Mpiambina anay, Ambisy aroviny tenanay. fo masiny Jesoa, Matoky anao izahay. amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, Amen. mandra-piona amin'ny manaraka indray mankasitraka sika niarany vavaka sy niaraka nandinika ny fiainany Lucien Boutvoiseau, izy ny vavaka ho sika. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa Refusons fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.